mitadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirondro folo zato, ekembo folo. Hitako mihitsy izay fihetsika atao manoloana ny Joséphine. Fa naninony Joséphine? Joséphine Ray kilasy aminao? Ie. Ay, Joséphine moa anarale miara-mody aminao iny? Dia tsy hitako mihitsy roneny fa dia hafahafa ny tovovavy iny. Ohatrany mifakahazo tsara nareo mirahavavy. Mifakahazo mihitsy izay teoko. Izy ingehatra izay telo volana mifakahalalànay miarahanay mody izay averiko hoe tena mpivavaka be nge izy roneny. Fa ngatsy mivavaka izy reny. Tena ohatrany hoe tena mpivavaka, ohatran'ireny hoe fa manana tsy ray fokotany koa tsika dia tsy fantatra le izy. Dia tsy haiko miangona ve reny sa tsy miangona? Rehefa tafaresaka eny an-dalana izay dia tena ohatran'ireny hoe tena mahafantatra fivavahana dia nisa mpivavaka dia mahafanafoa any am-piangonana koa. Izay izany tsy maninona. Ko inona indray lazainao maninona? Misy tsy mety ny akanjony ve sa maninona? Tonga aloha tany am-pianarana tamin'ny ray sasany tamin'ny atoandro. Ary hitako izy mitsivalavala miaraka amin'ilay ankizy lahy ery amin'ny kilasy famaranana ery. Inona ozy neny mampimiandry zareo? Inona kay? Resaka kristianina ngeriny eny ny tantarainy. Resaka kristianina hoana fa tsy azo. Le tovolahy zany miteny hoe tena gaga mihitsy hono izy amin'ireny kristianina ireny fa ireny no tena taraiky be sady tena olona tsy hitany mihitsy fa ohatrany adala hono tsy mipetana. Fa adala hono? Ohatry? Ny kipony dia miandro manalatsaka efa tsy zany tsono izao taona 2007 izao. Dia manao valavala le mampimeme reny. Dia ankizy lahy zany manao an'izany fa zany kosa ve dia milaza hoe tsy kristianina Joséphine? Joséphine nandresaka tamin'ny teo mihitsy ny eniko ry neny vavany latsaka. Hoe ahoana? Izy koa mba gaga amin'ireny kristianina ireny ohatrany hoe tsy izy mihitsy izy hoe izy koa mba gaga hoe tena mitapy mihitsy ve reny. Andry? Zany ngery nataony dia hoy zany kapokany hoe fa ahoana ary ty tovavy ty? Tena misy tana lahy vehivavy. Tana vavy angambiny reny. Tsy haiko mihitsy fa tena eo akaikiko izy mpivavaka be. Mampiresaka anao fotsiny zany izy rehefa le miaraka reny nareo. Satria fantany ianao hoe kristianina. Sao dia le tovolahy kosa nampiresahana. Fa izao aloha no teneniko anao hoe raha izany ny toetra ny Joséphine tsy dia tsara mihitsy ianao minamana aminy. Sy ny toetrany fotsiny ange zany fa izy inge rehefa miaraka amiko dia ohatrany mba mivavaka tsara ihany. Izao no teniko aminao. Tena tenin'Andriamanitra mihitsy ny mandrara an'izay. Jereo kely inge ao amin'ny obolana toko 420 ao amin'ny 220 tapany faharoa. Obolana toko 420 220 tapany faharoa vakiko zany amenaran'i Jesosy. Ary aza mikambana amin'izay miovaova. Ka i Joséphine anao miovaovako? Mahampidi-dozy zany. Tsy mety no minamana amin'ny miovaova. Zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Aza mikambana amin'izay miovaova. Joséphine anao androany izy mpinamana be aminao, kristianina be. Raha pitso izy tena namany jentilisa be. Laza aminao mampidi-dozy zany. Jesosy ary tsy mahamenatra azy mivadika aminy. Na sain'ny tompo hitako tsara mihitsy androany zany ny tena toetran'ny Joséphine fa miovaova izy fa tsy tokony ho namana amin'ny olona miovaova aloha. Tsy mikambana amin'ny miovaova fa zany ny teny obolana toko 420 tapany faharoa aza mikambana amin'izay miovaova. Tenin'Andriamanitra mihitsy ny hoe aza mikambana amin'izay miovaova. Obolana toko 420 tapany faharoa. Ho an'izay mety hoe anao orinasa kely anao fitadiavam-bola ikambana amin'ny olo-kafa ka sao dia miovaova le olona iny dia an'izao dia efa tapao mihitsy. Zany mihitsy. Aza mikambana amin'izay miovaova fa sao dia ao aorianao voanenina. Obolana toko 420 Ary ny akoho eto dia manoro hevitra ny tanora tandre amin'ny tsara mihitsy. Reny le mikasa ho vadinao nefa miovaova reny. Aza mikambana amin'izay miovaova. Aza mikambana amin'izay miovaova. Obolana toko 420 tapany farany. Umbay mitadidi.
tsy anontako aminao